Inona moa zany tiako tenenina voalohany indrindra aloha zany an, dia nisy olona miteny fa any Dubai i bulldozer. Ohatrany tsy dia minomino any Dubai izy satria izao mafana be. Te ho taraiky any nefa te hamonjy an'ilay nomination ho premier ministre ato. Faharoa manarakaraka an'izay iny karan'ny Vitel iny merci fanohanana trano Vitel. Vitel Rosemin. Merci Della, Inadel, merci. Ataoko bisou be daholo ary nareo, farabananareo aloha. Aok'izay. Manjary ela be tsika. Raha ohatra zany ka any Dubai izy dia any risque be satria any tsy dia milamina. Dia nefa izy anatratra ny ranommé izy dia anatratra ny nomination ao Madagasikara. Misy miteny nareo hoe ianao miteny fa lasa nitsoaka any ivelany izy. Fa nareo ve tsy mamaky e? Rehefa alohan'ny nareo hanao commentaire dia ampianarinareo mila mamaky tsara aloha. Fa izaho nametraka fanontaniana sy niteny hoe raha ohatra nanao marina dia tsy mitsoaka. Fa izaho tsy niconfirme fa izy aty. Fa io zao misy miteny fa confirme fa aty France izy. Dia izaho koa teo nisy olona niteny fa hoe confirme fa aty France izy fa miafina be ohatrany miafina satria mpanao ratsy e. Matahotra anay Saintia hono izy dia miafina. Ny anahy aloha ny aza fantatro hoe aiza izy fa tonga dia atsoko ny polisy dia maka anazy any amin'izay trano misy anazy any satria izy ny commanditaire ny zavatra rehetrarehetra natao taminahy tato anaty Facebook tato. Preuve rehetrarehetra misy. Faharoa manarakaraka an'izay izy mieritreritra izy hoe OPM. Ho hitantsika eo hoe araka live-ko nataoko taminareo farany iny andrasa aloha fa tsy tadidiko ny anaran'le olona le nakanjareo aniny e. Abu Dhabi. Teniteny foana eto farany. Raha ohatra ka ho lasa PM eo izany dia mazava ho azy faraikitra le deal le alliance natao tamin'ny Abu Dhabi. Le tany Abu Dhabi izany anaran-tanàna moa izany le Abu Dhabi hozy ny ankizy. Dia tsy haiko fa izay fotsiny. Raha ohatra ka raikitra izay dia vakiana fotsiny dia averiko tatatatany eto izy hoe izay izany le izy. Be dia be ny olona manam-pahaizana ao Madagasikara, olona tsy ampy compétence ohatran'ireny dia atao PM dia efa commenté citeny miky izy Edaya. Be dia be ny olona madio tsy mbola voasazy ao Madagasikara, tsy mbola nanao kolikoly, tsy mbola nitaingina V8 na 420 000 € ao anatin'ny 2 mois ao Madagasikara. Tsy miravaka parure na volamena, tsy manao lunette Yves Saint Laurent dans 2 mois. Ça coûte cher. 450 € ny lunette Yves Saint Laurent anankiray, à 500 à 600 ao amin'ny Galerie Lafayette ou peu importe. Tsy mbola misy ao Madagasikara be dia be olona manam-pahaizana honnête, sincère, fa tsy olona matomboninahitra corrompu ohatran'ireny no omena toerana. Raha ohatra raikitra io dia complice daholo izay manatanteraka an'io resaka PM io raha izy no eo. Azonareo? Satria miankina compétence, efa averimbeloko anareo isan'andro. Olona voasazy izany tsy mahazo mandray andraikitra amin'ny fonction publique. Efa 5,000 € mandeha miteny an'izay zavatra izay eto ary tsy ho reraka hitenanareo an'izay eto. Satria izy condamné 3 ans d'emprisonnement ferme, miampy inculpation 4. Ça fait 5 zany ny sazy be satria nataony niannuleny izy tompony angereny e. Satria eo ambany fahefana daholo ny olona nanao andreny procédure ireny dia izy no mibaiko avy eo hoe tonga dia annuleo. Tsy manaiky an'izany tsika tsy manaiky lembenana izany tsika na inona. Bonsoir Willy. Ie.
tsy manaiky lembenana zany tsika na inona. Karaha ohatra io hitanareo ahoana moa zany mahatonga anazy hoe hiakatra PM, hoe ampiakarina PM. Satria nga ny Facebook mandidy tsy manapaka an'izany ny compte fake-ny aderadera eraka ao Facebook, mody atao asiana akanjo tsara, mody akanjo tsara ohatr'ireny tsy manafaka an'ilay 3 ans d'emprisonnement ferme. Akanjo zay tianareo anaovana anazy eo na akanjona Barbie, na akanjona Dora, na akanjona je sais pas ataonareo aminazy eo caramel nareo dia alaivo ny vola fa izay tsy anaika hatrany farany raha inona eo aloha. Inona koa moa laika teneniko teo fa androany iza ilay mpisandoka andraikitra. Nataoko anareo teo anatin'ny publication io hariva io hoe misy mpisandoka andraikitra. Maninona zany io filohan'ilay fondation io manao an'ilay samboady. Satria zany mihevitra ny gasy ho vendrana zany ianao rangahy dia maninona ianao manao samboady ohatran'ny filoham-pirenena élu. Tsy tokony ataonao zany. Tsy tokony misy hitanareo ilay nenazy. Le hitanareo ilay ohatran'ny volamena ilay anaovana tsy haiko ny anarany iny, ilay boribory iny. Alefako sary eo en commentaire eo izy rehefa avy eo. Dia nenazy paingoroneto nenazy dia manao ilay samboady izy. Mpisandoka andraikitra ianao rangahy ary na inona ataonao dia mpanonga-panjakana ianao. Satria tsy tokony ianao no manao an'iny zavatra iny. Tsy tokony ianao mandeha manao signature à gauche à droite. Asivy ny concertation fa izay no didinao dia mitondra an'io firenena io mizotra any amin'ny fifidianana tena izy. Fa rehefa tsy izay no ataonao dia mahazo ny tsizy ianao. 5 volana ny olona tsy miteny fa izahay eto miteny amin'izay. Tsiza napriska izany fa savasava tao dia tonga dia nahita an'izy ny samboady iny tena tonga saina be hoe ary ity rangahy misambotra andraikitra be. Nefa sady mpanongana tsy élu tsy nisafidiam-bahoaka. Dia tokony dia hitanareo rehefa manao ilay tenue militaire iny izy dia tsy anaovany ilay izy. Fa rehefa manao akanjo normal izy dia anaovany ilay izy. Nanaovany ilay izy tamin'ilay izy ilay voafidy teo iny. Voafidy? Tsy voafidy ka. Tamin'ilay izy ilay nanao mamindra fahefana voatavoatany be iny tsy haiko, ohatran'ny tsy haiko. Ka ny tiako tenenanareo misandoka fahefana izy. Azo anamelohana anazy izany zavatra rehetrarehetra izany satria misy capture d'écran be dia be, misy hita manodidina eny hoe misambotra andraikitra izy. Mbola tsy arako ilay Facebook kely, mbola tsy arako fa zaho repitra be teo dia izao hariva izao mba afaka miditra aminareo any. Andraso fa jereko ny dikan'izay hoe Facebook kely izay fa naninona anazy indray Facebook kely izy indray no mipetsipetsona an'izany mba tantarao hoe azafady. Dia inona moa izy ity? Iza ilay olona mahalala ny secret an'i Dora? Iza ilay olona mahalala ny secret an'i Dora ka tsy sahinareo ny teny dia mba aleo izy azo diplaomaniko. Izy nge matoa izy tsisy idirako ny diplaomany aloha fa tsy matory fotsiny izy matoa mandehandeha any fa mety miketrika izy manao zavatra mety izy dia avelao izy man. Nareo aza mifokalizy an'ilay olona efa lasa any nareo. Izay ny problemanareo malagasy any Madagasikara any. Nareo mifokalizy loatra an'ilay olona efa nasorina teo nareo fa tsy jerenareo mihitsy ilay olona mampinaniany anareo ao io. Tsy jerenareo hoe ohatrany ahoana ao anatin'ny firy andro izy mamoaka an'ilay volamenanareo amin'ny jet privé. Tsy jerenareo izany zavatra izany. Fa maninona nareo mifokalizy foana amin'ilay olona efa nasorina teo. Izay no tsy azoko. Mba hazavao kely aminahako. Dia rehefa miteny zavatra ohatran'izany dia hozy indray nareo hoe io foza, io rajoelina, io izao. Fa maninona raha mi-concentré nareo amin'ilay zava-misy amin'izao fotoana izao. Hoe commenter anga ilay zavatra ataondreo eo angalandreo fahefana. Anohizandreo ny business-ndreo. Azonareo ve? Aza rarahina izay olona efa nasorinareo any. Nareo izao miteny fa 60% foza ao an-dapa. Non. Foza misandoka andraikitra ireny.
Fa te hazo plasy toko namany daholo ihany reny. Dikan'izay fa tsy fozy reny. Efa namany, efa complice. Nareo tsy mila mifokalizy zavatra ohatran'izany. Mise concentré avy nareo amin'ny fiainana amin'ny iainanareo zao. Moa ve efa nisy jiro marina nareo? Moa ve tsy tapaka tsony ny jiro? Fa maninona le zavatra raha tonga dia hazavaina hoe jiro sy rano nangatahana teto an. Fa zao kosa sarotra be ny amerina jiro sy rano era Madagasikara tonga dia hoe toteny, tonga dia eo no eo. Za aloha tsy hanome toky anareo an'izany mihitsiny. Raha za mihitsiny aloha ka raha izany hitondra eo, tena teneniko anareo hoe raha izany fidinareo ka resaka jiro sy rano, asa mbola manantena aloha satria grave be ny amerenana an'io tena 100% io jiro sy rano io. Fa ny anareo, izy tsy hanao anareo an'izany satria izy te hahazo an'ilay plasy. Izay natao hoe tsy mba honnête ry zareo fa te hahazo anareo fotsiny izy. Avy eo nareo menomenona amin'izay. Ary ho avy manko io fimenomenomana io. Le rano dia rano-potaka. Asehoko amin'ilay olona aty andafy aty le rano-potaka hoe misotro rano-potaka ohatr'izao any ny compatriotenay. Malahelo daholo le olona. Taiza teto ambonin'ny tany. Apetraka any amin'ny tranona, any amin'ny toilette, apetraka any amin'ny trano kisoa, taiza teto ambonin'ny tany. Dia izay hoa, iza le olona fa misy olona ao, te hiteny mafy, malala secret an'ny bulldozer rehetrarehetra. Alefasa aty aminahy aty rehefa tsahanareo no miteny. Misy ao, tongava MP aty aminahy le olona. Mahafantatra ny tiako tenenina izy hoe izy. Fa tsy samy teny izy. Mety hoe nanao menace izy. Mahafantatra izy. Dia mbola inona koa ny tenen'ny testé ty? Tianareo irery ny avy any amin'ny faritra fa mba hitsika. Inona izany e? Aiza mihaino marina aloha raha marary fo Andana matory fa manofy ratsy eto fa rehefa alina ohatran'izao tsy dia tsara loatra mihaino zavatra mahasosotra fa manjary sao dia maty ho azy ao am-pandriana ao. Andana mijery hira-pivavahana na mijery zavatra mampiomehy amin'ny Facebook. Inginy tena be fiangonana. Na koa ny elonako an'izay olona mpangalatra. Olona mpangalatra very tia elonana. Sady ny anay ny ranonay efa ny anay ary angambany tsy mitovy ny rano fisotro ny anay fa rano fisotronay fa sy rano saine. Anontany an'ilay amin'izay na ilay rano saine. Ny an'olona rano saine. Laingako izany fa tsy rano saine ty fa vitelle. Aleo aloha asiana tsikitsiky kely ihany. Inona koa ny elonako an'izay olona miray tsombakombana mafia any. Nareo izao nataony manina engaliny ao rehefa tsy zaranareo ary andro amin'ny firy alina izao no mba miaro anareo ato. Eo fa tsy hamaky maly ary. Izay point anankitelo ilay izy teo aty a France aty izany hono bulldozer hono dia matahotra anay Saintia hono izy. Ataovy fantatro manko ny adresiny fa tonga dia antsoiko ny 17 fa za koa matahotra anazy satria izy ilay mampirisika mafia andeha hamono anay eto ambaravarako. Izy daholo no nampirisika andrendretra reny na tonga andreny information ireny ny fito. Mandefasa MP aminahiko ilay mahafantatra ny secret andretrarehetra raha tsy sanareo hitenenako anazy. Mandefasa MP aminahy. Fantatry ilay olona hoe izy. Ary ilay olona efa tena niteny fa ataovy diso fihetsika eo ianao fa voakako amin'ny réseaux sociaux daholo secret anao. Fa alefaso aty anaovany tahiana anazy. Azonareo? Dia fahatelo manarakaraka an'izay ilay filohan'ilay fondation misandoka andraikitra manao an'ilay samboady iny. Manao ilay samboady dia manao an'ilay zavatra volamena ety fa ny tena président élu ilay tena ataony eto mihitsy fa ny anazy ataony paingorina eto.
misandoka andraikitra, tsy fantatrareo vahoaka malagasy zany hoe olona tsy elu tsy azo manao ny samboady iny. Tsy azo manao signature n'inona surtout resaka ambasady. Tsy azo manao, tsy azo mitonina hoe ianona tao ambasadin'ny ambassadeur an'izao na zao na zao. Tsy mahazo. Ny zavatra ataondreo eo de manao ny concertation nationale de avy eo miroso amin'ny fifidianana. Zay ny zavatra ataondreo eo farany rapida indrindra. Azonareo? Fa tsisy continuité de l'État, tsisy. Fa ireo tonga eo reo andeha ambotry firenena hiara-iasa amin'ny karana. Zay tsy miara-miasa amin'ny karana raha mbola mambotry malagasy ny karana. Zay tsy miara-miasa. Zay mila malagasy miara-miasa de manome vola malagasy atao anaty kitapom-bola ny malagasy. De zay nenay. Zay ngamba ny zavatra tiako tenena androany. Fa raha pitso hiteny zavatra misimisy kokoa, le miteny farany amina hoe le manaratsiratsy ana reny un jour reny mbola fantatry reny tsara hoe mety ny zavatra nataoko. Tsy handany andro amin'ireny olona mpanaratsy reny fa izy ary mampalahelo. Ianareo mampalahelo anazy. Le vola kely itsongolohany ary tadiaviny iny indray nandaniny mega sy data ato amina ato. De efa mampalahelo izay. Fa velao foana izy hanao an'izay ataony ihany. De ohatraohatran'izay zany ny zavatra misy androany aloha izay anankitelo izay tongava aty raha ohatra ka Gasy aloha fa ohatrany miverimberina koa iny. Misy vahaolana maika aky resaka jiro hozy izy razana vola. De inona aky? Zay mihitsiny ka. De niafatrako an'ilay colonel Mikael io araka an'ilay vidéo an'ny colonel Patrick iny, zay merina aza teniteneninao. Fa ianao anatin'ny rahanao misy merina. Fa ianao mitomany teo Atandroy. Sady ny anaranao zany tsy tokony tsisy anaran'olona merina, tsisy anaran'olona merina ny anaranao. Fantatro tsara ianao. Fantatro tsara ny mombanao. Misy olona akaiky anao sy ny akaiky ny ex-anao fantatro mitantara mombanao. Ianao mpandainga. Ianao ratsy loha, ratsy fanahy, mpanavakavaka. Tsy mendrika ianao andeha hitondra za Madagasikara zany tant que ianao mbola manavakavaka. Ajanona hatrany fitenitenenanao anay merina fa izay merina konkoa manana ny maha izy anazy. Fa izay tsy mbola niteny anareo ninonina. Inona ny atahoranao amin'ny merina? Inona mampamenatra anao en tant que ianao hoe merina? Inona? Zany zavatra zany efa tsy tokony hanjaka intsony amin'izao. Efa fahagola tany, fahampanjaka tany izany zavatra izany. Fa izay aza teniteneninao an'izany fa rehefa tianao hitondra fotsiny hoe Grand Sud dia ataovy Grand Sud anao. Fa ianao mody mivavabavaka amin'ny lanja baiboly isanandro io ho tsarain'Andriamanitra amin'izany ianao. Raha ohatra ianao ka mino. Fa ny zavatra henoko aloha amin'ny olona akaiky ny ex-anao dia ianao olona mody mandainga fotsiny ianao fa ianao tsy mpivavaka. Inona ny tenitenenanao amin'ny fokon'olona? Inona ny tenitenenanao foko? Hitondra Madagasikara ianao dia avahanao merina. Tsy hainao tsara izany hoe merina izany. Tsy hainao izany Antananarivo izany. Tsisy zavatra mandeha Madagasikara raha tsy misy Antananarivo. Ajanony kely hatreo ny fitenitenenanao merimerina. Mpanavakavaka rangahy tsy menatra akory. Inona koa ilay izy? Raha endry ianao dia avereo ilay montran'olona. Rehefa tsy hanao rangahy dia tsy tokony alainao Aiza daholo ny bien malaky rehetrarehetra ataonareo perquisition à gauche à droite. Averenao malagasy. Ataovy any amin'ny
boky trésor public aingana vola rehetrarehetra aiza raha ohatra nandeha nanao afera niaraka amin'ny karana nanao andreny volamena mivoaka miditra ireny amin'ireny jet ireny aiza ny pourcentage malagasy aiza avoay fa aza manao fiainana alika za moa zany dia efa malaza tsara any Madagasikara mihitsy amin'ny aina aman-jery fa ilay aina aman-jery any Madagasikara koa zany ohatrany hoe tia mena vola dia hoe tia voahoana tatatatao nareo hoe tsy mba menatra ry radio sy ry télévision ry RTV je sais pas quoi za zao nandeha ataonareo asa ao anatin'ny radio eto anaty Facebook ny olona dia mahita anahy za zao dia ataonareo hiafy andeha mba handefa CV dia mba hilatsaka filoham-pirenena fa ohatrany ho lany any zany raha na nianatra Sciences Po na tsy nianatra olona tokony nanao Sciences Po manko no filoham-pirenena sy olona mba hoe manam-pahaizana manana diplôma ara-dalàna tena hoe nahay zavatra be dia be araka ny tenin'olona aloha fa io na tsy nianatra na nianatra nefa mahavita mitantana firenena miadana ny vahoaka pourquoi pas fa zay ilay mentalité moa zany zay nefa tsisy fetrany tao Madagasikara hatramin'izay fa samy mitondra daholo fa mamanareo angatsy eo ménopause mihitsy le rangoro maranitra ity mandeha rà foana dia tsy tsafy ny dadanareo sa raha vehivavy ianao dia ianao zany mandeha rà mandrapahafatsonao sa tsy hotratra amin'ny ménopause mihitsy raha ohatra indray ianao lehilahy dia ianao zany indray aman-dreny ny reninao sy ny vadinao zany mandeha rà foana mandra-pahafatony koa satria ianao vendrana sady tsy nianatra angamba ianao dia tsy mahalala an'izany hoe inona ny dikan'izany ménopause zany dégage ndany fotoana aniza le V8 tangainanao iny nga ianao navidy V8 taon'ny kapisaty ianao ny nivoaka ohatrina karamany kapisaty mbola tsy adinoko kokoa mbola hotsokorofoako le tany 700 millions vidinareo tany Iosy mbola tsy adinoko iny ka mbola ho jerentsika iny amin'ny fotoana rehefa tsy maheo anareo intsony ary fantatra hoe iza ny vidiananareo anazy haiko mihaino anahy nge fako zao ato e mivadika izany resaka izany hozy izy le tosika ka tsy maintsy mivadika andresaka rehefa misy fatina alika eny Kimina indrito mbola tsy matory ndre dia zay aleo tsika andeha atory amin'izay aza zany te himeme be mihitsy amin'ilay olona misandoka andraikitra ato fa ela fa sandoka andraikitra fa teo président mafy ve ianao raha mika dia samboadin'olona efa elo iny anaovanao raha olona misandoka andraikitra maka montre an'olona tsy antena ndara mba vidy montre miakatra midina mitaingina V8-n'olona ve ianao hoe tsy mba manana ny conscience anao ve tsy mba menatra hoe ary ty za ty mpiandry nefa za mitaingina V8-n'olona tsy mba menatra mba tokony mandika sy mieritreritra avoay daholo ilay bien malaky avoay hoe aiza avy farany tena farany ty dia atoritsika anontany io amin'ny bulldozer hoe aiza ilay conteneur feno arme Andravatomanga fa io tsy omeny mihitsiny io mila voaka io hitanareo tamin'ny Ravatomanga natao interview dia hozy izy hoe ireo armareo hozy izy ataoko fiarovan-tena dikazay misy ilay arma raha mahita ny video iny nareo dia live in extrait izy zavatra noteneniny dia
Tsy hamemy bulldozer le arma ray conteneur dia tsy fantatra hoe inona na inona ny antony. Avoay le arma ray conteneur. Zay mihitsy no mamana izy telo mpiandroko sisa mpiandry alika ty. Tena miaika zay hoa. Miaratory amin'ny zavatra tsy tiany ireny Rosety alô izy hoany. Avoay le arma. Raha eto a France ndry dia ndaotsika hanao fasefasy tsika telo za i Saint-Ady ndry. Dia asiana polisy eo miandry eo. Atao ohatran'ilay nanaovandry tamin'izay mbola tsy faiky. Nataondry faiky izay nataondry hoe tezitry ireny fa tsy antsoiko intsony dia ho an'ilay fako moa izany dia hoe izay tsy nahazo plasy. Fa inona izany no tena hoe fihefonana? Dia inona izany no ialana tao Madagasikara? Za indray mieritreritra hoe mety moa dia atao hoe miala tao Madagasikara. Dia tia konko. Moa ve efa nasorona ny passeport diplomatika an'ireny olona reny gouvernement nasorony ireny. Fanontaniana tena important ty. Moa ve efa nasorona ny passeport diplomatika an'ireny. Dia raha mbola tsy nesorina dia inona avy no mbola hitazoman-jareo anazy. Ilaina-jareo nefa zareo efa tsy minisitra intsony. Dia inona ny visa nalainy Kalafanirso nandeha taty sa mbola nampiasa ilay passeport diplomatika nefa efa tsy minisitra intsony. Ireny zavatra tokony alàna voalohany indrindra. Rehefa tsisy andraikitra amin'ny fanjakana intsony, tsy azo mampiasa an'ireny. Valio kely izay fanontaniako izay azafady, passeport diplomatique avereno amin'ny firenena satria efa tsy miasa aminay intsony. Izay nge izao ny patron izay ny tompon'ny lakile. Tandremo fa izay vahoaka ny tompon'ny lakile bulldozer. Tandremo. Vavany tsy atao be hoa. Tandremo. Za tsy nikaramainareo ry tosika madagogo fa rehefa tsy haino an'izany teneniko izany dia any banira any. Baibay. Tonga dia miala any fa za baikobaikoina. Nareo tia mibaikobaiko nefa nareo tsisy masamiteny any amin'ny misanareo any. Maninona izao raha mba manokatra pazy ohatran'ny ataoko raha masady dia tonga dia miteniteny. Pazy miseho tareo ohatran'izao koa fa tia mibaikobaiko. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny antony baikobaikoanareo anahy nefa na forfait-ko isam-bolana ary tsy alohanareo akory. Meno nareo dia mipetraka e. Izay ilay izy. Aza mifampibaikobaiko. Eto sisa ny karamainareo vola. Mahatonga na miady eto dia ho an'ny namako, ho an'ny miavako, ho an'ny tanindrazako manome voninahitra ny ray aman-drenibeko tamin'ireny dadabe sy bebeko ireny ahako. Satria zareo niady ho an'i Madagasikara na malagasy Madagasikara. Fa tsy hoe reny havako, reny razambeako ireny niady ho an'ny karana. Non! Mazava aminareo izay. Fa raha mafy aza mifampiteniteny ato anatin'ity Facebook ity fa za tsy nikaramainareo. Rehefa tsy tia ny fomba fiteniko ianareo dia tant pis, tsisy rarahiako an'izany. Mila mindram-bola amin'ny banque mondiale sy FMI ny andohavana ny karaman'ny fonctionnaire. Tena mampiomehy. Tena nitraité mihitsy izany e. Izay nge ilay fitiavana seza daholo dia mody hoe ny harenantsika ihany no tsy mila mindram-bola izao efa ny harenantsika ihany. Nefa aza mino olona ohatran'izany nareo rehefa manao propagande. Rehefa misy olona miteny anareo an'izany amin'ny propagande dia aza mino an'izany nareo. Dia hoy izy ilay siteny hoe raha manana proof ny colonel Patrick dia asehoy hony. Fa miala dia izao hony izy. Izany no hitanareo ilay vavan'olona ilay tsy manao tsy haiko hoe vavana inona fa ilay sary be dia be tato izany ilay sary miaraka amin'ny Kofalidaya anaty jet ireny izany inona. Nefa ilay Kofalidaya miaraka fotsiny ka avion iray. Anaty jet ve dia avion iray. Efa ela ngeza ny siteny izany ny fantatra fa mpanao an'izany afera
volamena zany fa ny olona fotsiny tsy miteny e. Ary rehefa teo président mafy iny, iza koa ny mila an'iny, tsy mila an'iny. Tsisy mila siteny zany eo. Normalement efa miala iny satria natsahatra tamin'ny asany izy, voilà. De naninona mbola tsy za sura fa mety mbola misy sasany tsy miala le passeport diplomatique, mila sorony iny. Za konko manao an'io manisy telda. Hitanao atao diversion le izy mba hoe ampidistraire an'le vahoaka fa matahotra izy sao de tonga de vonon'olona. Fa iny aloha tena marina mafy e. Tena zay ny atahorana. Manao ratsy tsinona de matahotra. De io eritreritranao io nefa eritreritry voalohany hoe mody tenena hoe alefasany andritahina sur 5 ty message ty fa hoe hitako mividy billet tao amin'ny Air France patati patata nefa miafinao ihany kalapotra kalabory iny. Asaina mametraka tombam-pananana daholo. Asaina mametraka tombam-pananana mihitsiny rehefa hiditra filoham-pirenena. Reraka be zany na. Avelako amin'izay nareo Aiza indray zany zao raha bilidozera sady sokonenitra no hitsoaka rehefa avy eo tsy maintsy tratra. Reny natao hoe voahozona. Reny natao hoe voahozona ary sofiraly soa. Reny reny le tsy tafipetraka ao amin'ny tanana misy anazy mihitsy. Raha mbola tsy za konkoa za. Ka ohatrany hoe une deux fois izy andeha hanao exilé any amin'izay misy anazy any na aiza na aiza. Tsy tafiditra ao Madagasikara zany mihitsy iny. Ny ao Madagasikara ao zany avy mangalatra de lasa mitsoaka de avy eo miverina. Avy mangalatra de lasa mitsoaka de avy eo miverina. De ohatr'izay io ataon'io nefa milaza hoe anova izy. De io izy io efa hitanareo io hoe dans 4 mois izy de nahazo vila anaky 5. Moa ny confirmer ny anaty commentaire le vila anaky 5. Hoe teneno ny tompon'ny ty pub ty ozy izy. Nefa tsisy nanona ny anarany Teneno tompon'ny ty pub ty ozy izy fa mbola tsy ministra de efa nanana vila. Hitanareo fa confirmer daholo. Hitanareo le izy nanao live. De sisa hoe de efa nisy an'le carton de mivalian-kandrina le izy. Hoe carton nisy meuble iny. Zavatra rehetrarehetra teneno confirmeny. Confirmeny amin'ny mampondro-dory anazy. Hatreo amin'ny volon'ny Dora. Ny harentsika tsy maintsy miverina amintsika Ny harenantsika tsy maintsy miverina amintsika fa za matahotra nareo. Zay fa velako nareo fa manaraka indray rapitsika manao zavatra misimisy Zay fotsiny tsara ho fantatrareo ny olona mpanonga-panjakana tsy manana droit manao le samboady sy manao le volamena ohatrin'ny marika repoblika eto iny. Fa rehefa élu izy de le ataony eto na zombizonana le izy fa ny anazy paingorina eto. Zay fotsiny tsara ho fantatranareo rehetrarehetra. Ny olona nanonga-panjakana tsy élu de tsy manana immunité. Zany hoe imika iny zany tsy manana immunité. Ireo ministra rehetrarehetra tsy manana immunité. Ny olona élu ihany, député sy ny président de la république élu no manana immunité. Passeport diplomatique oui, afaka ampiasainy zareo raha ohatra ka manana visite officielle zareo. Par exemple, izy nandeha taty à France teo zao ohatra ny hoe visite officielle nefany le mika ihany no invité amin'le entretien de tsy fantatra hoe iza koa. De iza nefa nitsolatsolana taty. En plus izy tsy manaraka ny protocole fa izy indray maka ny place-ny i Christine Razanamaso mitsolatsolana ohatra ny vilany-tsinare fosa. Mila manao intéressante à chaque fois mila hitan'ny vazaha nefa jeren'ny vazaha ohatr'izao fotsiny de memezan'ny vazaha avy eo derrière zareo. Tsy fantany zany. Mila te fantatra fotsiny izy hoe za ty tena Élysée za nananina nanana
Mais la reine fototra, tsisy nininana tao ny tany. De, tsara fantatranareo fa ny olona tsy élu fa nanonga-panjakana de tsy manana zo manao sonia-panjakana na fifanarahana na amin'iza na amin'iza na firen'iza na fireneniza tsy afaka manondro ambassadeur. Donc tsisy nininona ataony. Ny olona nanonga-panjakana naka fahefana mantakisoka be ohatrin'ireny dia mila manao concertation nationale de mizotra makany amin'ny fifidianana.